Miazakazaka ny raharaha politika namoaka ny datiny 5 oktobra indray ny Sionita hanaovana ny fifidianana ofilo 4 ora latsaka taorinina moan'ny CES ny lisitry ny kandida ifantoka betsaka amin'ireo ny ampahany voalohany amin'ny vaovao. Voasambotra ny folo amin'ireo 12 nanafika teny Sabotsy Namehana, mbola karona kosa ny ambiny. Vita soma tsara ny baccalauréat, manalazy ny ankizy manomboka eto, nahazo toerana ihany koa nefa ny manalazy evanjelika. Nahazo tsodrano sy fanampinana avy amin'ny filohan'ny tetezamita ny Maki Junior sy ny ekipa nasionaly ny Tsipy Kanety B. Manomboka tsy teny an-tsena intsony ny fromage la vache qui rit, inona ny antony fanadihadiana atao anatin'ny vaovao. Miarabantsika rehetra no manasantsika ihany koa anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany araka ny voalaza tao anatin'ny lohateny teo ibahana betsaka ao anatin'ity vaovao ty mikasika ny raharaha politika sy ny raharaham-pirenena namoaka daty ny senita tamin'ity androany ity 4 ora latsaka taorinany namoahany CES ny lisitra ireo kandida ifaninana amin'ny fifidianana ofilo-pirenena miazakazaka izay toe-draharaha-pirenena izay fa ao anatin'ity fanadihadiana voalohany ity dia hofantaritsika ireo daty navoaka ny senita ireo ny 20 ny volana oktobra ny fiodinana voalohany arak'izay daty navoaka ny senita izay tahaka izao izay fanadihadiana izay. Ny 20 oktobra no tanterahana ny fifidianana filoham-pirenena voalohany Repoblika faha-efatra fiodinana voalohany. Roa volana aorian'izay ny fifidianana fiodinana faharoa izay ampiarahana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izany hoe ny 20 Desambra 2023. Ny 7 oktobra no ikatona ny lisam-pifidianana. Ny fametrahana ny antota taratasy firotsaham-kofidiana ho an'ireo solombavam-bahoaka kosa dia ny 13 Septambra 2023 vao ikatona. Ny fifidianana ben'ny tanàna indray dia any amin'ny taona 2023 mihitsy. Kasika izay raharaham-pirenena izay ihany moa dia rahampitso ny filoha Andry Rajoelina no hanao fanambarana ho an'ny vahoaka malagasy rahampitso amin'ny 8 ora alina. Eo amin'ny raharaha-politika izay ihany dia Tetsy Alarobia no nanaovana ny lanonana izay narahantsika teo iny ho Andramatoa Tala Beatrice nambarany fa ity no farafanantenana raha tiana ny isin'ny fifidianana amin'ity taona ity. Arahantsika tahaka izao ny fanazavan'ny filohan'ny senita. Mikasika ny tetiany fifidianana fa tsy mivona amin'izay efa tapaka tany aloha momba ny filaharany fifidianana ho atrehany ialana amin'ny krizy ny fivoriam-ben'ny senita sy ny manam-pahaiza manota ny firenena mikambana izay natao androany faha 20 Aogositra 2022. Tapa-kevitra anatanteraka ny fifidianana no andrandraintsika atry miela amaranana ny krizy ary isika vahoaka malagasy izao. Ho an'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena Ramatoa Fatima Samora isan'ireo nanatrika ny lanonana Tetsy Alarobia dia fafampo no andraisan'izy ireo ny fivoahan'ny lisitra sy ty fivoahan'ny datim-pifidianana vaovao ity. Tahaka izao ihany koa ny fanazavany. Ce que je peux souhaiter, c'est que cette dernière revue soit la dernière vraiment et qu'on aille vraiment aux élections pour 2013. Alina somary efa alina be mihitsy no nivoahan'ireo lisitry ny kandida ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena tsisy afa-tsy 13 izy ireo raha ny lisitra navoaka ny CES ny omaly alina izay no lavy ny CES ny filatsaha-kofidiana faharoa napetraky ny Ankolafy Ravalomanana momba ny Ramatoa Lalao Ravalomanana ary ny keny kosa ny firotsaha-kofidia ny Hery Rajaonarimampianina ministry ny vola ankehitriny ndeha ary ho arahantsika izay fanambarana avy amin'ny CES izay. Voalohany Andriany Anarivelo Haja Herivelona Lahiniriko Jean Ratsiraka Iarovana Roland Rabearson Roland Dieudonné atao hoe Vaombey Rajaonarivelo Pierrot Jocelyn Jean-Louis Robinson Richard Rabearsoa Sarah épouse Georges Rakoto Jean-Pierre Rabetsaroana Willy Sylvain Rabe Manantsoa Brigitte Iantanirina Razaf Manazato Julien Razafiarson Laza Monja Rondefo Zafitsimivalo Randriamampiona Joseph Martin
raha Jameson Rakotomaharo, Voninahitry Jean Eugène, raha Valson Clément Zafisolo, Teindrazanarivelo Jacob Alain, raha Jonary Patrick Ratsimba, Lezava Fleuris Rabarson, Dofo Michael Brechard, Randriamanantsoa Taber, Noelson William, Ratrimo Arvony Guy, Faharo Ratsimbalson, Rakoto Andrianirina Fétisson, Ratrema William, Raharmanana Venance Patrick, Tinasoa Freddy, Davidson Andriamparany Benjamin, Razafindrava Edgar Marie Noé, Vital Albert Camille, Rajonary Mampianina Rakotoarimanana Hery Martial. Izay ny amin'indry inona indray no dingana manaraka inona ny tranga manomboka androany ireo amin'ny ankapobeny ny fanontaniana mipetraka amin'ny mpanara-baovao melony hitondratsika amin'ny ampahany amin'ny valindreo fanontaniana ireo andeha hoenotsika aloha ny hevitry ny olotsotra manoloana indidy navoaka ny CES alina iny. Saika ny didy navoaka ny fitsarana manokana ho an'ny fifidianana omaly avokoa no nisarian'ny gazety mpiseho isan'andro ny mpamaky azy androany. Fanapahana izay mitazona ihany koa ny sainy noho ny pirenena. Hitako hoe tsy manana choix tena tsy manana choix hoe tena hoe choix malagasy tena ny réel no hofidiana eo dia tsy hitako hoe na mifily na tsy mifily fa mitovy ihany. Moa fanavoaka ny hoe CCS zany fa zavatra hoe tsara fantatra hoe tena afivahoaka marina be ireny zavatra ireny voalohany indrindra ary tena anaiky marina be ny vahoaka. Taorian'iny listriny efa any amin'ny tety androm-pifidianana ny sainy maro sy ny arievitra eny amin'ny fiarahamonina isy any ve ny fifidianana sa tsy. Aloha dia amin'ny olo fa manjary mitatra zavatra hafa izy rehefa miemotra lava fa ny tokony atao zany aloha dia nizao zany raha ohatra voafaritra ofisialy ny calendrier dia tokony hanomboka amin'izay ilay fitaizanan'ilay olona fampianarana azy amin'ilay bulletin unique. Fifidianana angamba raha ny tokony izy tokony andeha ilay fifidianana raha zavatra nisy satria tamin'izy telo mianaka teo zao telo mianada mianaka zany no tsy naraikitra an'ilay izy zao angamba efa tonga amin'ny eritreretiny zany ny fitondram-panjakana amin'izao dia asa mety ho arosiny amin'izay angamba ny fifidianana. Mety tokony ho izay aloha raha hoe mba mahazo mifidy malalaka amin'ny vahoaka fa misy an'ity le ahilitsilitsy ity dia tsy tokony mbola hovitaina ilay izy fa avela ny olona ho safidy aloha zany. Na izany na tsy izany ho an'ny rehetra ny filaminana sy ny fidirana amin'ny repoblika fahaefatra ahafana miroso amin'ny asa fampandrosoana no mahamaiky. Zay ny listra sy ny hevitry ny olotsotra fa tahaka izao zany ireo dingana isy atao anatin'ny 2 na 3 andro ivoahan'ny raharaham-pirenena izay ivoaran'ny raharaham-pirenena izay tsy maintsy isy ireo ametra-pialana ary tokony efa nanao izany tamin'ity androany ity mambahoaka fetrany ainy. Ery Jonary Mampianina, candidat mpisolo-toerana natolotry Kolo Roger sy Jules Etienne Irery no candidat vaovao amin'ny isy 3 nankatoavan'ny fitsarana manokana amin'ny sahanan'ny fifidianana tanatin'ny didina avoakany omaly. Raha ny voafaritra ny lalàna androany ihany ity ministra ny volam-perinasa ao amin'ny gouvernement tateteza mity ity dia efa tokony nametraka ny fialany amin'izany andraikitra izany. Ny 5.7 amin'ny tsy volana 13 aotraotra no mandidy azy anao izany. Tsy miatra aminy araka izany ny 90 andro mialohan'ny dadi-pifidianana no faritan'ny fehezan-dalam-pifidianana sy ny tondro zotra. Ho an'ireo ministra kandidat 3 hafa Adjo Andrianarivelo, Piero Rajonarivelo, Tabera Randriamanantsoa tsy namaritra fepetra vaovao momba azy ireo ny itsy-volana manitsy ny lalàna momba ny fifidianana filoham-pirenena. Tsy namoaka fepetra vaovao ihany koa anefa ny didina avoakan'ny CES omaly.
toraka izany ihany koa ny momba ny filohan'ny délégationna manokana ny tanànan'Antananarivo Edgar Zafindrava sy ny momba ny Camille Vital izay mahasovo malagasy any Genève. Izy ireo izay samy voatazona ao anatin'ny listra ny candidat ho fidiana filoham-pirenena. Eo amin'izay fanehoan-kevitra mikasika ny raharaham-pirenena izay ihany tsendro hatrany amin'ny nanalana azy Ramatoa Emma Roseline tamin'ity androany ity no naneho ny heviny izy momba ny nanilian'ny CES azy tao anatin'ny lisitry ny candidat. Naneho hevitra ihany koa ny filohan'ny komite ny fampihavanana malagasy nambarany tamin'izany fa tsy tokony hivoana amin'ny fampihavanana izay karakarainy ity komite ity ny fampihavanana ataon'ny FFKM. Ny fanazavana no arahantsika. Rehetra reo zany zao dia le hoe ahoana ny avitanany élection diaraka zay efa nanao nandefa taratasy tamin'ireo candidat tamin'ireo lista taloha zany karazana code de bonne conduite zavatra tadiavina zany dia amin'ny farany dia samby ifanazy manao propagande raha lahilo anaovana azy ka zay voaka-pifidianana eo zany. Ny rafitra CS mety hevitra tena mety iny fa kosa misy le fomba fitenenana hoe le olona tena fatadasa mahay lalàna zay fantatry ny rehetra zay miteny hoe raha ny politika tafiditra amin'ny raha fitsarana dia miala ao ny fahamarinana. Araka ny efa noentina tamin'ny tsika teto anatin'ny vaovao hatramin'ny omaly dia mandalo eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao Andriamatoa Joakim Sisano sy ireo délégationna miaraka aminy avy amin'ny SADC avy etany dia noraisin'izy ireo candidat misy 3 izay noeken'ny CES sy omaly. Ny aloha izay dia efa nandray ihany koa ny avy amin'ny CSC izy ireo ary hitafa amin'ny mpanao gazety ho amin'ny rampitso. Manoloana ny fiazakazaka ny raharaham-pirenena dia namoaka fanambarana ihany koa ny avy amin'ny vondrona afrikanina taorinan'ny lisitra ny candidat iny manambana ny anasazy ireo rehetra mihevitra ny anakorotana noho ny lisitra iny ny avy amin'ny vondrona afrikanina nasika ny vondrona afrikanina laza fa ilatsaka ny sazy tahaka ny fanagiazana ny vola any ivelany ny tsy fahazahoana mivezivezy any ivelany ihany koa. Eo amin'izay raharaham-pirenena izay ihany dia nisokatra androany tamin'ny fomba ofisialy ary ny fivoriana ara-potoana faharoa an'ny FFM fivoriana izay aharitra 30 andro izara komisionna 3 izy ireo iray amin'ireo izay asa ifitorany mandritra izany ny momba ny fangatahana ny famotsoran-keloka voarain'izy ireo izay misy 20 alohatreto faharoa ny fampihavanana ireo mpanao politika ary farany ny fandiniana ny fanonerana ireo trapavoazana ny indemnisation dia victime tamin'ny raharaha politika teto amintsika. Izay ny mikasika ny vaovao politika isentokely aloha sika meloha ny idirana amin'ireo vaovao hafa nisongadana tamin'ity androany ity isan'ireo songadana ny fahavitany ny fanadinana baccalauréat eo ihany koa ny fanadihadinana atao tany Ambatolampy mikasika ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra ny maresaka avy any ivelany dia ny raharaha sirianina no mitana ny sain'ny besin'ny maro rehefa avy eo miano. Natawas wanao miseda antsikaretra siruvavao siafa miseda I like it miseda I love you miseda mendikarus wanao simanang saala panjakan ipati miseda mendikarus wanao natawan sikare le fila ti manazala Sema piasa zumanti stiala Asa mesa namni pitapana marube Sati matantaka no timaniba materiela Nanera sisana tuni erava Mandesi Madanza ke Mandese Timanimba kutovana Nanera sisi Nakun erava Maharite Yudana pila Pilan pandresi Pile énergie R20
dimanjato ariary R6 ronjato ariary. Ni Mada Pro sy ni SW Pro manolotra ho anao 10e anniversaire groupe Wawa. Anasana manokana ilay mpanakanto vahiny fanta-daza Matt Houston. Anolotra seho tena miavaka ny groupe Wawa au grand complet. Andray Anjarao ihany koa Black Nadia, Balita Ochocho, Shine, Omni Coliseum de Madagascar Antsouzumbe, Nialade 1er septembre tout loin. Média officiel, Viva, sponsor officiel, Telma, toujours plus pour vous, THB. Tonga soa ato amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao sika hanomboantsika azy ny vaovao trangam-piarahamonina tamanjotra jiolagoavana noravany mpitandron'ny filaminana andiandela folo voalaza fa anatin'ny bande de 15 izay nandray anjara tamin'ny fanafihana teny Sabotsinamehana sy Ankadikely Ilafy herinandro vitsilasa izay nosarony mpitandron'ny filaminana nanao ny fanadihadiana dina ndray mampiatona. Jiolarainda tafiditra ao anatin'ny bande de 15 ireto folo sarony gendarmerie pirenena ireto. Isan'izy ireo ny mpiambina rolan'ilay trano nisy nanafika teny Ankadikely Ilafy sy ny mpanao zaridaina tao. Iray amin'ireo ihany koa ity tovolahy iray ity. Izy ilay nitolo tena teny amina fikambanana iray ary nateriny ity farany teny amin'ny mpitandro ny filaminana. Nanomboka herinandro teo talohan'io zavatra io. Niona tamin'ny nahitan'izay teny 67 ary niteny anazy teny anazy izy hoe ndao hisotro zao jejety ndao hisotro loatra satria izay ireo efa ela be tsy niona leveo izy namela tômôbila dia hoe ndao hiodikodina eny Sabotsinamehana rehefa hiodikodina teny Sabotsinamehana dia za nanafatra ny bandy ireo hoe hiasa satria ny asa ny teneny resahany tamina dia tonga teny Sabotsinamehana dia mbola mifampiresaka somatsara mbola resaka mason resahana teny an-dalana resaka trano amboarina rehefa tao anaty tômôbila misy anankiray namoaka basy foy anankiray mbola tsy niteny aloha dia teo nitaitra izay efa misy inona fa inona le asa ho antany le asa ho ataontsika dia tonga dia vavana basy lava tompoko ny andry anay. Fanoloratena izay nitarika izao fisamborana izao izy ihany koa no nahafahana ny sambotra ny jedy ilay lehilahy nambara ny mpitandro filaminana fa jiolahy saika nitsoka ary lavony ny balan'izy ireo andro vitsilasa izay. Rehefa teo amin'ny andeha aondro ny tranon'ny Bendodo zany jedy dia teo Masay eo amin'le misy amin'ny Todany io dia eo moa somary mijanona kely ny tômôbila nanara loatra zany jedy nandeha nitsoka nandeha nakarena tranon'ny Masay nandeha nitsoka tany efa fatana fa tsy tantsony zany ny efitra satria efa tazonin'le naman'ireo izy amin'ny resaka fanafiana io dia sika nitsoka izy ny gendarme ary zany dia nanao ny fisamborana dia nanao ny atao hoe sommation anapijanona azy rehefa nitsoka moa izy tsy maintsy navoatery ny gendarmerie nampiasa ny fitaovana toepelatandreny dia pasy dia nidifotra azy ka anisany mahafaty azy le izy. Ankoatra azy rehetra ireo dia mbola namany ny bande de 15 voasambotra ity ihany koa ireo jiolahy roa maty voatifitry ny tompontrano nandritra ilay fanafiana tetsy Ankadikely Ilafy. Manampy azy ireo i Bendodo izay mbola karoy ny mpitandro filaminana miaraka amin'ny basy nampiasain'izy ireo izay voalaza fa anampitandron'ny filaminana ihany koa. Raha ny vaovao voaray farany mikasiky ny raharaha iny moa dia nalefa enitsy hafa ho tazomina vonjimaika izy folo mirahalahy voaroroy sy tratra ny mpitandro ny filaminana ireo. Nandritra ity herinandro ity vaovao nisongadina ny fanadinana baccalauréat andro farany ho an'ny fanadinana baccalauréat ity alakamisy ity nentina tamintsika teto omaly fa misy ny tanora miaina anaty fahasembanana no niatrika izany fanadinana izany ao anatin'ity fanadihadiana nataon'ny Zoramiandro Soa ity ndraiky kosa dia ireo voafonja ny voafonja iray izay manao izay fanadinana baccalauréat izay no ny fampiresaka taminy takiny ahoana ny eritreritra izany olona voafonja mbola any ponja kanefa dia miatrika ny fanadinana baccalauréat izay taka izao aloha rahatsika ny resaka ny fanaovan'ny Zoramiandro Soa tamin'io voafonja analabaka io. Inona zany zao ny ao an-tsainao amin'izao hoe mbola voafonja ety ianao nefa ny atrika fanadinana? Raha ny amin'izay manokana zany dia
tsy mahasakana an'le fianarana zany le fonja satria ny lehibean'ny fonja zany de mifampiresaka aminay tsara ary manaja anay ohatra hoe mianatra zany zay. De zao ianao andeha zao ina ny ao an-tsainao amin'izao? Fianarana aloha tsy mieritreritra ny adia anatin'ny fonja zany fa satria nitanjoko zany hoe ho afaka baka zany de tsy mieritreritra an'le hoe mbola migadra. De ina mahatonga anao hoe mbola manana an'le eritreritra zany hoe hakavaky, ina ny tanjonao ao aorian'le baka? Mbola misy za zany rehefa mivoaka aty zany de mety hoe mbola noho ny fianarana zany de mety mbola hiasa. Vitany baka analazy ny rehetra izay no isan'ny ao an-tsain'ny maro amin'ireo mpanalabaka ireo isataona de tahaka izay hatrany ny sary miseho isaky ny toerana misy an'ireo mpanala fanadinana. Ny etsy Antsahamanitra no nanaova ny mpanao gazetina Fanadihadina tamin'ity androany ity. Malaza ihany koa ankoatran'ireo fisotroana sy fandihizana isan-karazany ny fandehanana mivavaka na ihany koa mamonjy fampisehoana ara-pilazantsara. Tahaka izao ny Fanadihadina nataon'ny Mampiona Ravalosoanina eo amin'ny sariny Yves Janel. Samy mandray ny andraikitra tandrifiazany tsirairay fa ny manana faraparany mialohan'ny fampisehoana. Tonga tsikelikely ireo mpihira ary mipetrapetraka miandry ny fotoana. Afatra ara-pilazantsara io no voizina amin'ity fanalana azy vita-paka ity. Miomana ara-panahy zava-dehibe satria zava-panahy no zaraina voalohany amin'ny ifampizarana ambony saina sady zaraina amin'ny mpijery koa. Izay dia ao anatin'ilay thème hoe anafaka anao moa dia mifanaraka amin'izay koa ny zavatra ho atao hoe mizara fiadanan'olona mba ahafahany matsapa zava-pahafaha zany. Ny ara-teknika aloha ny tena ho fitorana rehefa ohatr'izao. Fiomanana manokana ihany koa ny an'ny mpitendry sady mandany fotoana izy io no mila fahitsiana eo amin'ny lafin'ny feo. Mafaina nofo ny fiomanana satria tena ndrena répétition nampitombona roa metonina mihitsy no ny andro alohan'ny ity. Hoe ho an'ireo ankizy zany hoe mba hoe manafaka ny ankizy zany amin'ny resaka lampinoana zany dia afanina ho anay tokoa zany. Misy fotoana mitokana dia misy fotoana miaraka fa amin'ny rehefa tena alohan'ny conseil ohatra hoe rehefa tena akaiky zany tsy maintsy miaraka. Ny ato mombana ny fampisehoana ny tanjony eto ho an'ireo mpikarakara dia ny fampialana volin'ny tanora avy niatrika fanadinana no imasony izy ireo. Vitany baka dia mba hoe mba ampifalifaliana azy, ao no hoe netinety natao, ao tsy nety natao dia ampifalifaliana azy dia izay ny tena nanaovana an'izy io. Andrainarivo moa no ifampitoanan'ny GMNC, TGC ary ny STK Andrainarivo amin'ireo mpitia ny gadokira gospel. Vatika lafo mavao afatanteraka isika iresaka mikasika ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra ny fomba hitantanana ny tany. Ny zava-misy dia ny hoe isika eto Madagasikara dia malaza fa midadasika sy malalaka ny tany saingy ny fomba enti mitrandraka izany tany izany no misy olana sy tsy haitsika ihany koa. Ohatra iray tsara alaitahaka ny zava-misy any Ambatolampy taningazana no aingana kanefa dia efa naliny amin'izao fotoan'izao ny fototra mananasy iveloman'ireo tantsaha ireo. Njara Randriantsony nakansary. 20 kilometatra tsy hatongavana ny tanàna Ambatolampy, tany malalaka tsy misy na inona loatra. Vady tany no tena asan'ity pakafy ny tany ity. Ny tanitsika zany a ry amin'ny tendrombohitra tazanao maso ry ambony ry ao ambadika iny mbola misy dia midina makaty dia miodina amin'ny toerana iny a dia mifaratra amin'ny toerana mazava misy trano ohatran'ny trano na zavatra mazavazava ery aloha ery. Ampolony hektara maro no everiny ho avadika ho toeram-pamokarana, ho toeram-pizahantany ihany koa any aorinany. Ho azy ny tany no tokony ifotoran'ny fiarina eto amintsika. Dia nefa aisany malahelo tsika satria kely mpitrandaka sady tsy mahay mitrandraka tsika gasy no tsy ampy fahaizana entina manao an'izany zavatra izany. Dia voatery maka olona nefa moa ambakainy olona fotsiny tsika. Ka ny anarany faniriko a dia samy iverina amin'ny tany tsika gasy. Ity tokoa ary ny ohatra, indreto ny mananasy 3 alina fototra mamokatra isan-kerinandro tsy akato. Zavatra hitantsika eto izao zany a dia misy mananasy ao a, misy voasary ao a, misy letisia ao a, misy paiso ao a, misy garana drelina ao a, misy sosety ao a,
zao zavatra hitantsika eto zao zany ohatran'izay daholo ny manasany zao nambolentsika anazy ty tany ty moa tany ngazana be tamin'izany fotoana zany tamin'ny 2004 de voanjarina de tamin'izao fotoana zao nareo mahita an'izao mananasy mbola kelikely izy zao fa tamin'ny 3 taona teo na 4 taona teo zany zay vao vita asa ny tany ny rano fahaizana mamolaka ireo no nahafahandreo tantsaha nahita tombony tamin'ny tetikasa raha mpiarana-kaviana mpiompy-trondro eto indimby mamahana ny trondrony amin'ny alalan'ireo manana simba tsy misy veriny eto Hitanay tamin'ity tetikasa sy fikambanana ity moa zany dia tamin'ny alalan'ny teto amin'ny fokotany dia nampitady olona teto amin'ny fokotany zany ny zareo tato satria izy nanorona finenina tamin'ity vohatra ity dia avy eo izany ny teny tamin'ny président fokotany dia avy eo izy nandeha isapatra zany dia naka olona ohatranay zany hoe olona zay zao avy ety akaiky zany avy ety amin'ny fariboatra Amboankazo. Hevitra estetika vovonana iray miantso sy manambatra ny tantsaha ivoatra sy ikaroka ny mahatianina kokoa. Ambatolampy toerana iray heverin'ity fikambanana ity fa anainga indray sy ohatra amin'ny tena fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Hoe tsy isotrotsika ao anatin'ity fanadihadiana ity rehefa avy any Ambatolampy izany tsy mahalala izany toerana izany ny tsenabe ny sotro ny tena alalan'ny maro azy ankoatr'io anefa dia tao anatin'ny folo taona izao nanjary nampalaza ny sotro koa ny tsena madinika eny amoron-dalana ny ariva ny tena mampandeha ny tsena eny an-toerana tahaka ny ahoana ary ny ambiansa rehefa mody masoandro iny tahaka ny ahoana ihany koa ny fomba fiainan'ireo mponina ireo mampionina Ravalosanina sy Yves Janel no nanao ty fanadihadiana ity. Amin'ny enin'ora riva efa manomboka maizina ny andro tsy mbola mivonona ny ody anefa reto mpivarotra eto sotro reto vao maika aza mihamafy hatrany ny antsoantso mifidy mpivarotamba toraka izany koa lala tsy mbola rotitra izay ody akory ny tovavy mandra-piandrany ny mpividy mitoy hatrany ny famahana ny randrany eto amin'ny mantsy dia avy hatrany ny mpividy no manatona rehefa riva ohatr'izao. Amin'ny etoany zany tsy dia misy mividy fa ny ariva vao matetika misy mividy. Fa nararotana ny ariva tahaka izao ho an'ireo mpividy fa nararotana vidin'entana mora. Avy ny asa tany Nalakely ilay an-dalana ody any Andavamamba Monika no niato-kely eto hijery izay mahasoa azy. Misy mahasamihafa azy mihitsy satria amin'ny etoandro ny olona mbola manenjika very soma dia amin'ny ariva mba mety efa le tombobaritsany amidiny dia efa mba mirarirary vidiny efa an-dalana mody efa avy mikarana dia an-dalana mody sady mijerijery amin'ny ankizy ihany. Fa nitsakitro isotry manampy ny antsoantson'ireo mpivarotra ny azafady tsy akitra amin'ny mpitarika posy sarety ary ny klaksona ny fiarakodia. Ety ny masoandro mody foana no mampalahelo. Lafim-baovao sosialy izay ihany tsy hita teny amin'ny mpivarotra intsony tato anatin'ny andro maromaro na herinandro vitsivitsy zay ny fromage la vache qui rit raha amin'ireo fromage izay be mpankafy eto amintsika Antonindroa lehibe no nahatonga izany tsy dia misy loatra ny fahatongavan'ny la vache qui rit avy any Egypte noho ny ady sy ny olana mitranga any Egypte amin'izao fotoana izao voatery tsy maintsy any Maroc no manafatra ireo mpanafatra ka tsy mbola tonga hatramin'izao ny entana tokony ho zaraina eny amin'ireo mpanjifa amin'ny ankapobeny. Any Muriel sy Yves Janel no nanao ty fanadihadiana ity. Efa ho volana maromaro izao no tsy tazana eny an-tsena intsony ny fromage iray, fromage izay afarantsika avy any Egypte. Zao mbola tsisy vache qui rit zany eto aminay fa piquant indray nataonay solony aloha amin'izao zany. Vache qui rit eto 2005 dia nisy fotoana izy niakatra 3000. Fihinano antonay tsy mivarotanareo vache qui rit intsony? Tsy misy le izy amin'izao aloha zany hoe tsy misy fa hoe mbola tsy tonga. Ety an-tsena kely efa herinandro maromaro ihany koa izao izy ireo no tsy naharay intsony ity karazana fromage ity. Misy karazana fromage be da be dia ny olona no safidy zany fa ny vache qui rit tena tiany dia nefa tsisy. Mandeha Tsinjarany 2005 ny farany varotanay dia ny pakety 19,5 izay ihany dia tsy nahita tsony zay dia tsy nivarotra. Conteneur iray sy tapany amin'ity karazana fromage ity anefa nojifain'ny malagasy isam-bolana. Raha ny vaovao ny farany volana Jiona no nisy conteneur tonga farany mitondra azy ity. Inona no antony tsy fisiana? Niezaka ny nanatona ny orinasa mpanafatra izany izahay.
raha ny fanazavana azo fahatarany famatsiana no misy vokatry ny fiovan'ny toerana anafarantsika ity fromage ity tao anatin'ny volana vitsy izay nanjary any Maroc isika no manafatra ity fromage ity noho ny aretina fièvre afteuse misy any Egypte. Raha ny vaovao moa zany dia farafatarany ho hita eny anivon'ny tsenany izany karazana fromage izany ary verina amin'ny vidiny tahaka ny teo aloha ihany raha ny fanazavana voaray avy amin'ny tompon'andraikitry ety orinasa mpanafatra nyity karazana sakafo iray ity. Eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena vola 20 tapitrisa ariary no anohanany filohan'ny tetezamita ireo ekipa pirenena malagasy roa hiatrika fifaninanana iraisam-pirenena androany no nitsodrano ny Maki Junior sy ny mpanao tsipika Kanety B Junior Andriamatoa Andro Rajoelina no raisiny tetsy amin'ny lampam-panjakana tetsy Ambotsiroatra ireo ekipa pirenena ireo ary misy Rakotobe sy Michel Rakotson. Ireo tanora mpanao fanatanjahantena indray no iondrana ny ivelany hiaro ny voninahim-pirenena. Fiaonana avo no atao satria fiadiana ny tompon-daka ny Afrika ho an'ny Maki ary fiadiana ny tompon-daka eran-tany ho an'ny mpanao tsipika Kanety B Junior avokoa ireo. Nandray azy ireo misaraka ny filohan'ny tetezamita ny maraina teo ary nitsodrano. Nisy ihany koa fanampina ny ekipa roa ka vola 10 tapitrisa ariary avy no natolotra. Nitovy ny afatra ho azy ireo dia ny hoe iarovana ny voninahim-pirenena. Hoa jianareo zao sy ny zavatra mbola ho ataonareo manaraka dia anandratra avy dia ho avy ny voninahim-pirenena ho an'ny firenena malagasy dia ny saim-pirenentsika zany ka dia mitsodrano anareo aleo alasana ary hibata fandresena amin'izany fifaninanana ho ataonareo zany. Naharay ny afatra ny mpilalao ary samy manana ny paikadiny entina hitondrana vokatra amin'ireo fiaonana samy ataony any ivelany. Fotsika zany aty amin'ny tokoakara tsika ny amodika an'izakeo Namibia amin'ny lalao manasa-dalana io. Tokoakara zany manafanana kokoa noho tsika noho ny avaovana izany hiady ihany koa eo avy fa tsy dia tehatra tokoakara be loatra. Le izy ohatrany misy ekipa mafimafy ihany fa zay koa mbola mafy noho izy raha miady tsara zay. Samy mety daholo na ampoaina ny tira ny zana ny kotranana daholo zany dia mety daholo izy. Ny baolina lavalava sy ny tsipika Kanety B izay nampamiratra ny malagasy tato ato hoy ny filohan'ny tetezamita tsy ireo ihany anefa no mila tohana hoy izy ka antony ananganana fotodrafitrasa mifanahaka amin'ny filana. Zay le nanaovako an'le hoe centre national na complexe national zay tena tokony hoe amatianina ny mpanao fanatanjahantena hito amintsika. Izay olona rehetrarehetra na volavolaina ao anatin'io complexe na centre national io dia namany hoe mandray fanampiana mandray karama professionnel mihitsy zany ary ahafahana io mihitsy zany miasa ho ataony. Ka zay moa mbola ao anatin'ny projet fa io projet io dia tsy maintsy ho apetraka ary tsy maintsy ho tanterahantsika. Momba ireo lalao andraisantsika anjarany ivelany ny alarobia izao no hiatrika ny lalao manasa-dalana amin'ny fiadiana ny tompon-daka ny Afrika ny Maki Junior hifandona amin'ny Namibia. Ny 7 Aogositra ka hatramin'ny voalohan'ny volana Septambra izao kosa no hiatrika ny tompon-daka eran-tany ny bolista any Toulouse, Frantsa. Lafim-baovao hafa tanteraka mihitsy kilalao fahiny mbola lalaovin'ny tovovavy kely ny vavy kely maromarina kokoa hatramin'izao ny tantara vato tamabo hoy ny sasany ampihesaintsaina ny lehibe kosa nefa ny tantara izay raiketiny sy tantarainy ireny ankizy ireny satria dia ny fiainana andavanandro ny ao an-trano na ny manodidina azy ihany no tantarainy ireny ankizy ireny nanao izay fanadihadiana mikasika ny tantara vato sy ny momba azy izay any Muriel sy Yves Janel. Fampirafesana fanitsakitsaham-bady. Riaky dada, ry dada. Satsy mahita zany. Ry miresaka andry vehivavy ry. Tantaram-piainana tsy izoviana amin'ny fiarahamonina intsony hatramin'ny ankizy madinika mahafantatra azy amin'ny antsipiriny. Miresaka le vehivavy ary ay ora fa yakone.
fito taona raha be indrindrina dia ety amin'ny manodidina pasika izy no monina ety ihany koa ny tokotany filalaovany. Ay, zao na ataony ty rangahy ty avelana ty. Oe, anino ny teny zange tsy matahotra teny. Tantara vady miady. Le rangahy nampirafy an'le vady aman-drano. Tsy lavitra azy namany akaiky ary mpiara-manao tantara amin'ny ety isan'andro Hortense. Ny fahantrana sy ny fahasahiranana ao an-tokantrano amin'ny fitadiavam-bola indray no asehony amin'ny tantarany. Renareo izy miravavy tena tsy mahita okolazy mihitsy loza mirenireny eo fotsy dia sady tsy mamakany etsahy tantarana tambanivohitra tsy mbola tsono mamana. Taiza zao nahita andrian'izay tantara izay samy foronina sa ohatrany ahoana? Foronina. Tsy vitsy amin'ireo olon-dehibe no variana amin'ny tantara ataon'ireto ankizy ireto amin'ny vatony. Ampisainan'ny lehibe ny tantara sy ny anatra avotran'izy ireo raha ny hevitr'ireo raim-pianakaviana sendranay. Le tantaran'le ankizy kely moa hatra miseho amin'izao vanim-potoana izao mihitsy no tantarainy amin'le any tokantrano mihitsy zany le ataon'le dada sy ny mamany. Kinga saina be zany le ankizy amin'izao fotoana izao dia ireny avoakany amin'ny tantara vato kapokapohany ireny. Na ianao tsy mieritreritra ary lasa tonga saina be hoe zany le zara dia zany tokony mba micomprendre ihany zany le lehibe le mpivady ao tokantrano zahatra nataontsika tato an-trano tavavoakan'ny ankizy ary avelany ohatran'ny mahatonga saina ihany le izy. Tantara vato, lalao tsotra ny ankizy madinika, indrindra ny vavikely, lalao nanjary taratry ny andavanandrom-piainan'ny fiarahamonina malagasy. Zay ny maresaka avy eto an-toerana fa ny maresaka avy any ivelany ny raharaha sirianina no tanany sainy be sy ny maro mandamafy ny nampiasana entona misy poizina ny fitondrana sirianina ny alarobia maraina teo tany Damas ho an'ireo pioka nefa dia tsy misy fahasalana fa dia nampiasa izay tokoa ny fanjakan'ny Bashar al-Assad tamin'ny famonoana an'ireo mpanohatra azy vokatr'izany dia nivoromaika ny filan-kevitra ny filaminana hatramin'ny omaly alina nanapa-kevitra sy nanambana ny anao sazy mafimafy kokoa amin'ny Bashar al-Assad. France 24. Eto ivelan'ny foiben'ny firenena mikambana ampolon'ireo mpanao fihetsiketsehana ny tonga naneho ny tsy fankasitrahan'ny fitondran'ny Bashar al-Assad. Ahina ho nampiasa fitaovam-piadiana simika izy nandritra ny fanafiana nataon'izy ireo tany akaikin'ny Damas. Ato anatiny manao fivoriana tsara fotoana anaty tranomidy ny filan-kevitry ny filaminana. Ora roa tao aorian'izay na dia nisy aza ny fanoheran'ny Chine sy Rosia izay mpiara-miasa akaikin'ny Damas nanao fiantsona ny anaovana fanadihadiana ny firenena mikambana ny farany. Mametra-panontaniana ny mpikambana ao amin'ny filan-kevitry ny filaminana mikasika ireny filazana ireny. Ka noho izany, misy ny fahatsapana fa tokony misy ny fanazavana momba ny zavanitranga. Araka izany, tsy maintsy arahy maso akaiky ny raharaha. Tamin'ny alarobia nangataka ny anaovana fanadihadiana i Paris, Londres na ihany koa i Washington. Ny olana tsy afaka mandeha afa-tsy amin'ny toerana misy sately mazava tsara ny ekipan'ny firenena mikambana ny Damas. Tsy tafiditra ao anatiny ny fanafiana ny tranga farany iny. Mbola mandany fampiasana entona nisy pozina hatrany anefa ny fitondrana sirianina. Tsy nisy mihitsy ny fampiasana fitaovam-piadiana simika na avy amin'ny fanjakana sirianina izany na avy amin'ny miaramila. Ny ao amin'ny mpanohitra no namorona izany filazana izany izay nahalala fa iny no andro voalohany nanaovan'ny firenena mikambana ny fanadihadiana. Mitovy ihany koa ny resaka ty Rosia izay nanambara fa misy ny fiantsina. Ny sisandrasan'ny firenena mikambana ankehitriny dia ny ahafahany manao fanadihadiana any amina toerana hafa mety ny trangany ny fampiasana entona simika. Any Egypte dia afaka ora vitsy mety azo fahafahany Hosni Mubarak filoha Egyptianina teo aloha fahafahana izay mbola raha maso aloha hatramin'izao izany hoe hipetraka amina trano ambenana izy. Natsahatra ny fanenjehana azy mikasika ny raharaha fanaovana kolokolo mbola mikasika hatrany ny raharaha any Egypte nanapa-kevitra ny tsy ampiato ny fanampinan'ny Egypte ny vondrona Europeanina mbola mitoy ny famatsim-bola omena ireo fiarahamonim-pirenena sy mikasika ny fanampiana eo amin'ny lafiny
ny sosialy izay no mikasika ny any Egypte fa any États-Unis miandro ny fampitsorakeloka avy amin'ny Barack Obama sy Bradley Manning nahazo sazy 5 taona an-tranomaizina ity miaramila Amerikanina teo aloha ity ampangaina ho namoaka ny tsaim-baratelo États-Unis any tamin'ny Wikileaks izany miaramila teo aloha izany ity misazy mavesatra indrindra ny voaka farany tany États-Unis amin'ny raharaha tahaka izao. Santatra Ramananarivo, France 24. 700 000 dossiers classifiés, des vidéos et des... Raharaha fenina misy fitoetsy, horonan-tsary, telegrama diplomatika tsy azo fantarina, voalaza fa Melky Bradley no ny famoahan'ireo vaovao ireo tamin'ny 14 5 taona an-tranomaizina ny saziny, sazy izay nikeny ao amin'ny fampanoavana, anatra ho an'ireo miaramila aminy izao sazy nivoaka izao, indrindra ho an'ireo mbola mikasa ny hamoaka tsambaratelo. Ho an'ireo mpisolo vavy ity miaramila ity, manohitohina ny fahalalahany asa fanaovan-gazety ny fitsarana. We need whistleblowers like PFC Manning. Mila papaneno laklosy tahaka ny miaramila maninina isika. Olona tsy matahotra ny mitsangana sy milaza ny marina ary manao ambany zavatra ny fahafahany mba hanome vaovao antsika. En 2010, Bradley Manning est en poste. Tany Irak Bradley Manning no niasa ny taona 14 mpanangona vaovao no niasany tamin'izay rehefa nivoaka avokoa ny tsambaratelo. Isan'ireo tena nanaitra tamin'ny vaovao nomeny any Wikileaks ity horonan-tsary tany Irak ity. Sivily no tifiriny Amerikanina eto. Raha ny hevitry ny fampanoavana, pitsikilo Bradley Manning ka mety ampidozan'ny firenena ny zavatra nataony. Fa ho an'ny mpisolo vavazy, tsy nanana eritreri-dratsy mihitsy izy raha nanao ireny fihetsika ireny. Nampiseho ny politika ny États-Unis amin'ireo firenena ivelany fotsiny izy raha ny fanazavana. 20 taona izy tamin'izay fotoana izay. Tamin'ny volana lasa, eloka miisa 20 no hiampanganan'ny Bradley Manning. Isan'izany ny piratage informatika na koa ny fitsikilovana. Fa mety hivoaka ny figadrana mialohan'ny 22 ity analista ity, raha tsara ny fitondran-tenany any am-pigadrana. Mety hivoaka ny figadrana izy afaka 7 taona. Tapitra ny vaovaontsika tamin'ity hariva ity ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandrapisaka amintsika rehetra azo adonoiny aorinan'izao vaovao amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy izao dinareo mampiantona no hanolotra ny vaovao amin'ny fiteny frantsay. Velo matopoka.